Andriamatoa vola tena Ranevomanana, teknisianina mikasika ny diplomasia fanontaniana voalohany apetraka aminao a amin'le fiatrehana ny fianianana ataon'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara, André Rajoelina. Misy eo amin'ny firenena raika amby telopolo io a no nahatonga solon-tena hiasika n'izay fianianan'izay. Inona no azo andikana an'izay ao anatin'ny fifandraisana ara-diplomatika na ny ao ambadiky n'izay zavatra zay manomboka aorian'io fianianana io. Firenena raika amby telopolo izy ianao a saingy akoatra ny firenena raika amby telopolo nahatonga solon-tena nahatonga mivantana eto Madagasikara dia aza adinoina fa manam-pifandraisana ihany koa Madagasikara amin'ireo firenena marobe izay efa miorina eto Madagasikara zany amin'izao fotoana izao. Ny dikan'izay a tsy raika amby telopolo ihany le izy fa mihoatra lavitra ny raika amby telopolo ary akoatran'ireo firenena raika amby telopolo dia mbola misy ihany koa ireo fikambanana aty amin'ny faritry Afrika na fikambanana izay mpikambana ao anatin'ny Madagasikara, mpikambana mavitrika. Raha tsy resaka afa-tsy COI, raha tsy resaka afa-tsy COMESA, raha tsy resaka afa-tsy SADC, ny Union africaine, ny francophonie aza adinoina ihany koa nahatonga solon-tena avokoa, zany hoe tsy raika amby telopolo ihany ilay firenena fa mihoatra lavitra noho izay satria aza adinoina fa firenena amin'ny ankapobeny izay manam-pifandraisana. Eny fa na tsy manam-pifandraisana Madagasikara aza dia nandefa afatra ho firariantsy ho an'ny filoham-pirenena vaovao Andry Nirina Rajoelina tamin'izao fahalaniny izao. Ny fanontaniana dia hoe inona ny ao ambadik'izay? Ny ao ambadik'izay zany dia tsotra, tsy maintsy miainga amin'ny fankatoavana eto an-toerana, reconnaissance nationale ny toe-draharaha iraisam-pirenena raha ka amin'ny Madagasikara zany. Reconnaissance nationale io dia miainga tamin'ny zava-nisy teto Madagasikara, nandeha ny fifidianana, rehefa vita ny fifidianana dia nisy ny fankatoavana tato anatiny. Eny fa nampifaninana tamin'ilay filoham-pirenena lany aza dia nanaiky voalohany zay ary niaraba ny filoham-pirenena vaovao izay lany tamin'ny fifidianana fiodinana faharoa tamin'ny 7 Desambra lasa teo Ampabemaso. Zany hoe ny tiako hatongavana dia tsotra, ny didina avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana dia nankatoavany malagasy rehetra mihitsy. Malagasy rehetra hoe ny antony dia tsotra, na ireo mpifaninana taminy azy dia nanaiky avokoa, na mpifaninana tamin'ny fiodinana voalohany, na mpifaninana tamin'ny fiodinana faharoa, profon'izany ny zava-nitranga omaly nandritra ny famindram-pahefana teo amin'izy Mirala Mianaka, ny filoha teo aloha sy ny filoha voafidy izay hitondra ny firenena manomboka izao. Zay ilay reconnaissance nationale. Zany hoe iny reconnaissance nationale iny tsy vita teo fa mbola nitohina akany amin'ny reconnaissance internationale ka profon'izany ny zava-misy amin'izao fotoana izao hoe mitobaka sy mirodorodo ho avy eto Madagasikara, mibosesika anatrika ilay fianianana sy ame voninahitra ny Madagasikara iray manontolo ireo vahiny tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tiana tongavana zany dia tsotra. Voalohany, ny fianakaviam-be iraisam-pirenena dia mankatoa ny mahafiloham-pirenena an'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Raha izay. Faharoa, manaja ilay fiandrianam-pirenena satria ny didina avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no endrika hita maso anekeny sy hanajany ny fiandrianam-pirenena ho an'ny Madagasikara. Zay zany raha dika tsotsotra ka zay no mahatonga azy ireo tonga marobe eto amintsika amin'izao fotoana izao. Azo avantana ve ny fanontaniana hoe tsy hananolana intsony amin'ny fifandraisana fa mialohan'izay aloha tiako hazavaina hoe inona ny fankatoavana, inona ny fifandraisana. Satria olana foana na ataoko hoe vantaniko hoe excuse apetraka ny filoham-pirenena hatramin'izay hoe olona mametraka ny Madagasikara eo misehatra iraisam-pirenena tsika dia tsy maintsy manaotry izao, tsy maintsy manaotry izao. Inona no mahasamihafa ny fankatoavana sy ny fifandraisana? Raha ny zava-misy aloha zany amin'izao fotoana izao dia tsy hanana olana ara-pifandraisana mihitsy ny fanjakana ny ataontsika hoe mpitondra vaovao manomboka izao. Ny antony dia tsotra, efa nazavaiko teo fa mifamatotra voalohany indrindra amin'ny fankatoavana ny fifandraisana amin'ireo firenena Zany hoe tsy excuse intsony zay. Tsy misy
afaka mitondra ampahatoniana sy ampilaminana zany a ny filoham-pirenena vaovao Andrinirina Rajoelina manomboka izao satria tsy misy intsony tsisy krizy nateraka ilay fifidianana satria iny zany ilay fifidianana nankatoaviny rehetra araka nambaraka teo na mpifaninana taminy aza dia nanaiky ny maha-filoham-pirenena azy ary ny arabazy zany hoe ilay fankatoavana no miteraka fifandraisana tsaratsara kokoa tak'izay ihany koa raha hitarina ilay fifandraisan'i Madagasikara amin'ny firenena hafa. Ny fifandraisan'i Madagasikara amin'ny firenena hafa mazava loatra fa miainga amin'ilay fankatoavana ankapobeny iraisam-pirenena raha ohatra hoe amin'ny lafiny fifandraisana iraisam-pirenena ilay izy dia ny fankatoavana io no miteraka fahamatoran'ny fifandraisana eo amin'ny firenena marobe. Zany hoe mifameno zany ireo teny zay niteneninao teo ireo. Zany hoe pejy vaovao ny fifandraisana mihitsy zany a ny tiako tenena amin'ilay fifandraisana hoe ny diplomasia malagasy zany pejy vaovao mihitsy no hatrehiny amin'izao fotoana izao aorian'ny amin'ny fiatombohan'izao fitondrana vaovao zao sa mbola ahoana ny fitarafana azy? Ny fitarafana azy ny aza adinoina aloha dia ny zava-mitranga zany amin'izao fotoana izao ilay fankatoavana no resahako teo dia mitarika endrika tsaratsara kokoa amin'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria nisy ilay fifidianana mizotra mankany amin'ny mety nisy ilay fifidianana ary amin'ny ankapobeny ireo ataontsika hoe mpanara-maso ny fifidianana dia nahatsikaritra fa dingana iray mankany amin'ny fahatsaran'ny demokrasia ny fanaovantsika fifidianana sy ny famindram-pahefana ny tonontsaina omaly iny. Ny tiana atongavana zany dia tsotra. Ny fifandraisantsika amin'izao tontolo izao dia tsy misy raha hoana amin'ny tatao ety am-piandohana fa saingy miankina amin'ny fomba hitondrantsika amin'ny fifandraisana amin'ny firenena samy firenena na relation bilatérale, miankina amin'ny fomba fifandraisantsika sy ny tanjona ary ny politika ivelan'i Madagasikara amin'ny fifandraisana maro lafy relation multilatérale na aty amin'ny faritra misy amin'ny Madagasikara na ilay antsoina hoe intégration régionale. Ireo endrim-pifandraisana telo ireo zany no iainan'i Madagasikara ka anjarantsika ny mijery ny fomba ampifandraisana ireo amin'ilay vina sy velirano nataon'ny filoham-pirenena, velirano 13 nataon'ny filoham-pirenena indrindra mitodika diplomasia mitodika mankany amin'ny toe-karena ny investissement, ny fifandraisana ary raha ampifandraisinao ilay IEM, les initiatives pour l'émergence de Madagascar sy ny ODD dia mifanindran-dalana ary moyen anankiray fomba anankiray anatanterahana ny ODD ny IEM zany. Vitrantsika ny antsiprian'izay rehefa avy eo fa ny tena tiako rasarasainao hoe inona no azo andikana raha ohatra satria ny fantatra moa zany hoe misy filoham-pirenena 7 ny tonga eto Madagasikara fa androany fantatra zany 9 ny tonga. Inona no azo andikana an'izay firodorodon'ny firenena afrikanina tonga eto izay raha ohatra ka ny filoham-pirenena frantsay teo aloha ny tonga eto ankoatr'izay solon-tena mpanjakana na solon-tena ny filoham-pirenena avy any amin'ny kontinanta hafa no misolo-tena azy eto Madagasikara. Hiteny aho hoe any Amerika, any Aostralia, any Eropa na any Azia sy any Chine zany. Inona no azo andrasarasana zay zavatra izay ankoatran'ny hoe efa misy solon-tena mpanjakana na maso ivoho efa miasa eto amintsika. Ny fahatongavan'ny filoham-panjakana enina eo zany eto Madagasikara dia midika ho firaisan-kina amin'ny vahoaka malagasy. Zay aloha zany zavatra tsara azo adinoina. Ary ny azo adinoina dia tsotra. Ireo filoham-panjakana tonga eto Madagasikara ireo dia niainga tany amin'ny firenena izay amin'ny ankapobeny dia manana fahasahiranana amin'izao tontolo izao. Amin'izao fotoana iresahantsika izao. Inona ny fahasahiranana mitranga ny Afrika? Isan'ny mitazona ny sain'ny maro azo adinoina ny zava-mitranga tao aorian'ny fifidianana tany Congo, République démocratique ny Congo. Mitodika any sy sahiran-tsaina indrindra ny mpikao ao anatin'ny vondrona afrikanina fa saingy tonga eto izy ireo. Tonga eto
ny filohan'ny voamerany Union africaine vondrona afrikanina zany tonga eto ny filoha Condé ny filohan'ny Ghana tonga eto Madagasikara ny antony de tsotra endrika iray entina ampisehoana fa miombona ao anatin'ny tanjona anankiray ny filoham-panjakana indrindrandrindra ny continente afrikanina raha izay aza donona fa sahirana ihany koa ny any Europa amin'izao fotoana izao fa saingy nandefa mpikambana ao anaty gouvernement izy jerentsika ny amin'ny Frantsa ny Frantsa ny amin'izao fotoana izao sondriana sy sahirana amin'ny famahanany olana sy ny fikaroham-baolana amin'ny alalan'ny adievi-pirenena na ny débat national ny fanjakana frantsay manoloana ny fitakian'ny ambonin'akanjo tapatanana na ny gilet jaune miloko mavo zany jerentsika ny zava-mitranga any États-Unis ny shutdown na ny fitsaran'ny asa amin'ny ankapobeny noho ny tsy fankatoavan'ny congrès américaine ilay teti-bola izay natolotry ny administration Trump jerentsika ihany koa ny zava-mitranga any Amerika Atsimo zany hoe ao anatina fahasahiranana tanteraka amin'izao fotoana izao izao tontolo izao saingy aza donona fa misy ary mandefa solotena eto ny akamaroany ny firenena rehetra na manam-pifandraisana na tsy manam-pifandraisana amin'ny Madagasikara na manam-pifandraisana mivantana na akolaka farafaratsiny ny consul honoraire-ny no nalefany teto Madagasikara zao ka Canada tonga eto Madagasikara mihitsy no maso ivoan'ny Canada izay miorina ao Afrika Atsimo izay juridiction Madagasikara zany hoe eto avokoa zany ireo solotenan'ny firenena rehetra efa hitantsika iny raha teo moa ny réaction ny firenena américaine tamin'ny alalan'ny fandefasan'ny mpiandraikitra raha ao amin'ny maso ivoa amerikanina ny firarian-tsoa ny filoham-pirenena vaovao zany hoe entina ilazana fa hoe eto Madagasikara zany izao tontolo izao amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana izao any matoa volataina te hilaza ve zany ianao fa voakitika daholo zany amin'izao fotoana izao ny endrim-pifandraisana misy amin'ny Madagasikara amin'ny sehatra iraisam-pirenena tiako lazaina hoe eo amin'ny relation bilatérale interrégionale sy ny multilatérale eto avokoa aza donoina reto endrim-pifandraisana reto raha ny endrim-pifandraisana maro lafy na relation multilatérale dia Andriamatoa Batily mihitsy no nalefa ny Andriamatoa Guterres ho avy eto Madagasikara zany hoe Andriamatoa Batily no iraka efa hatramin'izay mivezivezy teto Madagasikara tena tia amin'ny Madagasikara talohan'ny fifidianana na premier tour na taty amin'ny deuxième tour izy mihitsy ny tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao tonga eto Madagasikara ihany koa ny francophonie izay efa manana maso ivoa eto Antananarivo tonga eto Madagasikara ny secrétaire général ny COI eto Madagasikara ny COMESA solotenan'ny SADC tonga eto Madagasikara zay zany amin'ny ankapobeny lafiny fifandraisana maro lafy sy ny intégration régionale eo amin'ny lafiny bilatéral ihany koa dia aza donona efa maro be bilatéral nge ny fifandraisantsika amin'ireo filoham-panjakana tonga eto fifandraisana amin'ny firenena samy firenena amin'ny bilatéral eto avokoa ny solotenan'izy ireo raha tsy resaka fotsiny ireo filoham-panjakana ireo raha tsy resaka fotsiny solotenan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron nandefa ny secrétaire-mpanjakanany eto Madagasikara ary etsy andaniny ihany koa na dia tsy filoham-panjakana intsony ary Andriamatoa Sarkozy dia nahafoy tena tonga teto Madagasikara hanomezam-boninahitra n'ilay malagasy sy ny filoham-pirenena vaovao zay zavatra zay hoe ny ambadiky ny diplomatie sy ny toe-karena dika anontaniananao hoe inona no entin'izay eo amin'ny lafiny fifandraisana ara-toe-karena sy famatsim-bola ndry tsy voaresaka ao teo ahoana zany ny andraisan'ny mpamatsy vola nahazatra na les maires de fonds traditionnels an'izay zavatra zay eto amintsika ankatò tanteraka ve izy satria isan'ny sakana apetraky nyreo mpamatsy vola ireo zay rehefa misy tetikasa na programa tiako tanterahana amin'ny firenena tahaka ny Madagasikara nyzay fankatoavana avy amin'ny miainga moa zany araka ny volaza teo hoe
fifandraisan'ny firenena samy firenena, ny fifandraisana ara-rejionaly ary ny fifandraisana maro lafy. Ny aingan'ny zay resaka ho zay a de tsotra. Voalohany, tsy manana olana amin'ny lafin'ny fankatoavana ny fanjakana vaovao. Tsy misy disadisa tao aorianan'ny fifidianana. Ray zay. Miainga am'izay, aza-dinoina nefa mpiambina anatin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena mahazatra ireo firenен-dehibe na firenena ananantsika fifandraisana, la Frantsa ao anaty Banque mondiale ohatra, ny FMI. Zany hoe ny appréciation entin'ireny firenena ireny no ahafahan'ny mpamatsy vola mijuger ny anampy bebe kokoa amin'ny Madagasikara amin'ny fanatanterahana ny vinavina tiany hoentina. Raisitsika ny IOM aza-dinoina fa isan'ny levier goavana be anankiray ny lafiny investissement. Zany hoe rehefa miresaka ianao émergence dia ny lafina ara-toe-karena no tena zava-dehibe ao anatin'ilay izy. Initiative pour l'émergence de Madagascar. Zany hoe ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ara-diplomatika dia fanotra goavana iray, isan'ny fanotra goavana, zay angamba ny ilazana azy, isan'ny fanotra goavana entina hanatanterahana ilay initiative pour l'émergence de Madagascar. Zany hoe ny diplomatie dia fanotra ho an'ny fampandrosoana mitodika bebe kokoa mankany amin'ny toe-karena. Fa ny aza-dinoina dia zao, ary isan'ny omen'ny IOM lanja manokana ny tanora ao anatin'ny IOM. Ny tanora dia fitaovana anankiray goavana ametrahan'ny filoham-pirenena voafidy hanatanteraka zany ilay émergence Madagasikara. Rehefa miresaka ianao émergence, ny émergence zany aza-dinoina fa misongadina ny firenenao na ato anatiny na any ivelany. Zany hoe fomba anankiray entina ampiasaina hanatanterahana sy hanatolotsana io émergence io ny lafin'ny diplomatie sy ny tanora. De mahatovy lataina manana teknisianina ianao, mihoatra zay, mihoatra ny mpiaino antsika, ohatrohatra mitovy amin'izao fiaingan'ny Madagasikara zao a, ka lasa atao ohatra mihitsy amin'izao tontolo zao pays émergent. Ny BRICS, jereo Afrique du Sud, aza-dinoina fa Afrique du Sud anie firenena iray tena mitroatra ara-toe-karena mihitsy tao anatin'ny fotoana fohy. Mety manana ny fahalemena izy. Jereo Inde, firoborobon'ny toe-karena miainga tamin'ny fampiasana ny teknôlôjia. Raha mandeha ianao any Atlanta any amin'ny Google, ny ankamaroan'ny mpiasa ao aza-dinoina fa karana avy any Inde daholo. Ireny zany firenena mitroatra tampoka ary naina-piakatra ny arikare-pirenena tao anatin'ny fotoana fohy tamin'ny alalan'ny fandaharana asany. Tsy isika amin'izao fotoana izao manana filoha vaovao, manana vina vaovao hoentiny, dia io no ahafahana mampiroborobo sy mampitroatra ny toe-karen'i Madagasikara. Ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy 580 isan-jato ny tantsaha. Inona ny fiantraika ny diplomasia raha tantsaha aho? Inona ny alalako ny fiantraikan'izay diplomasia zay fa mpamboly vary sy mpiompy akoho ny asako? Zao ny aza-dinoina. Satria ny teny ianao teo hoe tsara fiainga le izy. Azoko ny tianao atokavana. Ny aza-dinoina dia tsotra. Ny fomba fijery ny endrim-piariana ara-toe-karena amin'izao fotoana izao dia tsy fomba fijery tsy miverin-dalana fa tsy maintsy manao an'ilay antsoina ny teny frantsay hoe approche intégrée. Ny diplomatie dia manokatra ny varavarana amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena ahafahany maninona, ahafahany mampiroborobo ny sehatra izay misy sy zava-dehibe ao anatiny. Miresaka diplomatie ianao, tsy miresaka fotsiny izy hoe tantsaha, tsy miresaka fotsiny izy tanora, fa ny tanjon'ny diplomatie dia ny hampiroborobo ny fifandraisana Madagasikara ka ahazoana tombony amin'ny ankapobeny intérêt général zany. Ny fiantraikany dia tsy maintsy mankany amin'ilay intérêt général hatrany. Ny diplomatie zany dia manokatra varavarana
saingy tsy maintsy misy antoka hafa manodidina azy io ahafahana tena misy fiantraikany marina any amin'ny fiainan'ny olona. Ohatra fotsiny azo adonana ny fifandraisantsika ohatra tsapam-boly vary. tsapam-boly vary dia azo adonana fa ny fizarana traikefa amin'ny lafin'ny fambolena, ny formation omeny ireo firenena manana traikefa goavana amin'ny fambolem-bary, ny fifanarahana fampiroboroboana ny fitaovana sy ny fitaovana ento mamokatra. Fandriampahalemana ohatra fa zany no tena mikitika goavana ny fiainana ankapobeny malagasy. Ny zavatra tiako marihana manokana dia tsotra. I Madagasikara anisan'ny firenena mandray anjara matetika amin'ny fampandritany any ivelany. Tsy hoe mampandry tany any ivelany Madagasikara dia zay ny zava-dehibe fa ilay traikefa hoentiny satria tsy hijanona misy diplomasia. Mety vahaolana amin'izany ve ny fifandraisantsika amin'ny firenena mazava loatra satria ny fifandraisantsika amin'ireo firenena matanjaka amin'ny alalan'ny fanomezana formation ray zay, amin'ny alalan'ny famatsiana fitaovana ankapobeny entina miaro. Ohatra fotsiny lazaiko ianao ny frontière ny Madagasikara, ny sisin-dranomasina dia vokatry ny fiaraha-miasa fifandraisana amin'ny firenendehibe. Ka moa tsy misy fiantraikany any amin'ny fiainan'ny mponina ve izany raha sanatria ka misy trangan-javatra mampiahiahy mitranga eto amin'ny firenentsika ary zay ny isan'ny hoe mahazava-dehibe ny manosy antsika. Zay ny tombony goavana tokony ho arahoantsika hoe tsy manam-pifandraisana amin'ny lafin'ny sisintany Madagasikara fa ny sisintany Madagasikara dia ranomasina ary afaka miaina am-pilaminana tsy misy raorao. Jereo ny zava-mitranga ny Tchad, jereo ny zava-mitranga ny Centrafrika. Ireo firenena izay lasibatry ny terrorisme ny asa fampiroroana. Zay. Andriamatoa Volataina Ranaivomanana teknisianina ianao. Raha nalalako moa zany fa ny filoha vavoantsika Andry Rajoelina. Izy no filoha tanora indrindra aty Afrika. Ahoana ny mety handraisana an'izay eo anivon'ny diplomasia na iraisam-pirenena na rejionaly io na amin'ny firenena. Misy tombony ve zay sa mety ampiaha? Non, tsisy ahihana ny kely aza fa azo adonona fa mianga amin'ny tanora ny hevi-baovao, ny tsirikevi-baovao na ilay antsoina hoe créativité. Io zany tombony anankiray. Izy rahateo efa nanana fifandraisana tamin'ireo firenena marobe tamin'ny fony izy nitondra tamin'izany fotoana izany ary ny fomba hitondran'ny firenena amin'izao fotoana izao dia aingana dia aingana araka izay azo atao. Mino aho fa efa henonareo ny kabariny tao aloha kely tao nilaza fa ho tendrena aingana araka izay azo atao ny prime ministre, tendrena aingana araka izay azo atao ny mpikambana ao anatin'ny gouvernement entina hilazana fa ny sakana tsy misy entina andehanana mafy mankany amin'ny fanatanterahana an'ilay viana izay napetrany, l'UM zany. Raha tsaroantsika tsy mamofa tamandry tamin'ny mandat ny filoham-pirenena teo aloha ka efa saika ho 3 volana vao nitsangana ny gouvernement. Fa mitindray mitohaka ity raha ny nambarany sy fampanantenan'ny filoha vaovao dia ao anatin'ny fotoana aingana araka izay azo atao, zany hoe izay ilay tanjak'ilay atanorana. Mandeha mafy, mihazakazaka mankany amin'ny tanjona izay tratrarina. Ary zava-dehibe zany aty Afrika. Mahazava-dehibe an'izay dia ny fanomezan-danja an'ilay tanora mandray andraikitra mihetsika aingana araka izay azo atao. Zay ilay image tiany avoaka. Tsisy kihana zany eo amin'ny stratégie diplomatique. Tsy misy ny message tian'ny filoha pasena ao anatin'ilay hoe aingana araka izay azo atao dia hoe efa niomana efa hatramin'ny ela izy. Zany hoe efa matipaika avokoa fa manantanteraka fotsiny izy ao anatin'ny fanarahana ny lalàna hapetraka
eto Madagasikara. Isaorana anao Andriamatovy Volataina tamin'izay tafatafa ny arahana teto izay fa inona fa nanovozana hevitra sy fahalalana amin'izay fanasavasavana no mety ny endrikendriky ny fifandraisana sy ny fankatoavana amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany izay fanazavana nentinao teto izay. Saotra tompoko.